Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Ny Petradrery Ramatoa Louise Dobay sady marary tongotra, hany ka tsy afaka mandeha raha tsy alona rano mafana aloha, ary avy eo dia alona rano mangatsiaka indray. Ilay efitra kely nipetrahany tany Alaska dia nafanainy tamin'ny kitay mba hahazo hafanana. Nanana namana maro ihany izy fa tamin'ity indray maraina ny volana febroary ity noho ny anton'izay tsy fantatra dia tsy nisy tongana mangy ary tondra kitay vaovao azy. Tsy afaka niantso olona izy satria tsy nanana telefona. Kivy izy ka dia nanomboka ny vavaka tamin'ny feo avo. Tsy mbola nanao vavaka mafana toy izany izy hatramin'izay niainany. Tsy nisy olona tonga ihany anefa. Rehefa elany ela dia tapitra tanteraka ny kitay ary dia maty ny afo. Nefa 30 degré Celsius ambanin'ny aotra ny atsika tany an-tokotany. Nianangatsika avy hatrany tao amin'ilay efitrano ary fantany tsara fa na dia voaharo ny body fotsy azy izy dia ho fatiny atsika raha tsy misy olona tonga manatitra kitay. Tsy nitsahatra ny vavaka izy dia mbola tsy nisy olona tonga hatrany. Koa dia novainy indray ny tolom-bavaka izay nataony ka hoy izy hoe: raha ny hahafatesako noho ny atsika no sitrakao Jehovah dia keo zany. Tamin'izay fotoana izay indrindra dia nisokatra ny varavarana. Tokana ihany ny varavarany ary indro tovolahy ranjanana miditra mitondra kitay erany sandriny. Tsy nitovy tamin'ny fiakanjon'ny olona rehetra tao Alaska rehefa rinona ny akanjo anaovany. Nanao satroka mainty sy palitao mainty izy. Napetrany teo amin'ny fasiana azy ny hazo ka dia nanomboka nandrehitra ny afo izy. Rehefa nanomboka nandrehitra ny afo dia nasiany rano tao anatin'ny fanaovana dite ary dia napetrany teo ambony afo. Nandritra ny fotoana izany dia ohatrany nataony izay tsy ahitany Ramatoa Louise ny tena endriny. Dia lasa nivoaka indray izy ary niverina dia nitondra kitay erany sandry hafa indray. Mbola tsy nahita tsara ny tarehiny izy hatramin'izao ary tsy nahateny ihany koa. Mazava ho azy fa nahavarinan Ramatoa Louise ny zava-nitranga ankehitriny. Variana loatra izy hany ka tsy nahateny mihitsy. Dia nipetraka teo fotsiny izy ary nijery azy. Naniry hatrany ny antany raha anjely izy kanefa tsy sa. Tamin'ny farany dia napetrany ihany ny fanontaniana saingy tsy tamin'ny feo avo fa tao an-tsainy ihany. Ary rehefa nanao izany izy dia nitodika tany amin'ilay tovolahy dia nitsiky ary nanaiky tamin'ny lohany. Miendrika andriana tokoa izy. Hany ka tonga dia fantany fa tsy mba avy eo amin'ity toerany ity. Niodina izy, novoeny ny varavarana ary dia lasa tsy niteniteny mihitsy. Nandritra ny fotoana fohy dia nipetraka teo Ramatoa Louise tahaka ny latsaham-baratra. Rehefa ela ny ela dia ho izy anakapo. Raha anjeliny raha an'Andriamanitra iny dia tsy izy dia tongotra eo amin'ny oram-panala ao ivelany dia nandady izy. Novoeny ny varavarana, tsy nisy dia tongotra na iray aza. Nalama tsara tokoa ny lalana ary tsy nisy mikitoatoana mihitsy. Endrim-piainamana, aoka ho hery ho antsika ny tantaran'ny Ramatoa Louise teo. Mitodia amin'Andriamanitra, indrindra fa isika izay toa mila ho kivy sy tsy manana fanantenana intsony. Rehefa mifahatra amin'ny herim-pononao ianao dia iova ho lasa fijery feno fanantenana no teo amin'ny fiainanao. Manamafy izany ny Efesianina 4:9-10. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Rehefa anantena ny tondra
iazava no ampitony irefutomany feno faorina sy adinja aina izareno andray mifivavakiremija ahaly iza izare lazao nani alinaza tonangina tsinamaly nyandro nandalo avoko totsy nisy feony famona izy reny rao vinavao mandre sofanisy anao riray miaino sy mandray afakampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay darika ny ambasadora no ampifaly ireory malahelo manantena fiononantsaina miandrandra fitonina miandry famonjehena iza izare lazao ireo manantena va Jesosy no mpamonjy no azo fiadanampo avy ny fotoana miala elofona zay falinindray sofanisy anao riray miaino sy mandray afakampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay sofanisy anao riray miaino sy mandray afakampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay ray tena tianay miaino ny vavakay zay lay onjany fanantinana atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra ankasitrahana trany ny fanarahana ho fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana mirary indrindra ny ekipa rehetra mba hanivozanao soa ny fandrenesanao ny fandaharana
fandarana tsara ho fantatra moa no renesinao zao arak'ilay feonkira famantarana teo koa dia manasanao hankafy. ono a inona reny biby faran'izay mandeha miadana indrindra fantatrao e? Eny, ny sokatra. Iresadresaka mahakasika ny sokatra indrindra sika nio, mety efa samy nahita sokatra daholo angambe. Ny sokatra dia anatin'ireo biby mandady izay ahitana lamosina, akora mafy izay miaro azy na atao koa hoe akoran-tsokatra. Tsy ny eo an-damosina iny ihany anefa no miaro ny sokatra, fa misy miaro ihany koa eo amin'ny kibony, izay ahitana akora mafy tahaka ilay eo an-damosina iny ihany, eo ambany eo amin'ny faritry ny kibony. Mifampitohy izy roa ireo, izany hoe ny lamosiny sy ny kibony amin'ny alalana tetezan'ny taolana amin'ny sisiny roa amin'ny vatan'ny sokatra. Misy karazany telo ny sokatra amin'ny ankapobeny. Ny sokatra miaina an-tanety, ny soka-drano izay miaina anaty ranomamy na koa manodidina ny ranomamy, ary ny soka-dranomasina izay miaina anaty ranomasina. Ho an'ireo sokatra miaina an-tanety manokana dia mavesatra be ny lamosina izy ireny, eo amin'ny 2/3 ny lanjan'ny vatan'ilay biby mantsy ny lanjan'ilay lamosina iny. Io lamosina io no miaro azy amin'ny fahavalony na izay mety olana hafa. Tsy izay ihany nefa no asan'iny lamosina iny fa manampy ny sokatra mba hafana tsara ihany koa, sady manampy amin'ny fiazonana calcium izay tena fototry ny fiainan'ny sokatra tokoa. Izay zany ny asan'iny lamosiny sokatra iny. Ny sokatra an-tanety dia mety mirefy hatramin'ny 1 metatra sy 30. Ny lanjany kosa dia mety hahatratratra any amin'ny 300 kilao. Ny soka-dranomasina kosa dia mety hahatratra hatrany amin'ny 2 metatra any ho any, ny halavany zany, ary ny lanjany izay efa hita dia mety hahatratratra any amin'ny 500-700 kilao. Lehibe tokoa zany efa ho 2 taona latsaka kely. Raha ny soka-drano na soka-dranomamy zany izay miaina anaty ranomamy kosa indray dia izy ny kely indrindra raha mitaha amin'izy 3, satria mirefy eo amin'ny 50 santimetatra eo monja ny soka-drano miaina anaty ranomamy. Mino zahay fa manomboko izao dia ho hainao ny hanavaka hoe ity sokatra miaina an-tanety, ity soka-dranomasina, ary ity sokatra miaina anaty ranomamy. Hita manerana ny tany rehetra ny sokatra, hita eny rehetra eny izy. Misy ny tia toerana mando, misy kosa eny amin'ny toerana be bozaka, misy ndray kosa dia tia ahitany, misy ny sokatra tia tendrombohitra. Fa naiza kosa nefany manerana ny tany dia ahitana sokatra avokoa. Ho antsika mpiompy na efa mahita eny rehetra eny, inona no sakafon'ny sokatra? Tsara ho fantatra aloha fa ireo sokatra an-tanety dia mitady sakafo ny tena andaniany androny. Raha ny tena fihinany dia ny zava-maniry, ary zava-maniry ny foto-sakafony. Saingy mety mihinana izay hitany eny ihany koa izy raha misy zava-maniry sendra azy, dia mihinana iny zava-maniry isan-karazany iny. Hohaniny daholo zany izay zava-maniry sendra azy, hohaniny ihany koa ny bibikely sendra azy ary ny fatim-biby izay hitany rehetra eny. Ny soka-drano izay miaina anaty ranomamy kosa dia mitovy amin'ny sokatra tanety ihany, mandany ny androny amin'ny fidedavana sakafo ihany koa izy. Mety ho mihinana nofon-javatra izy, mety mihinana zava-maniry ihany koa, kanefa mety mihinana ny zavatra rehetra izay hitany eny ihany. Ireo mpihinana nofom-biby amin'ny ankapobeny dia ny fatim-biby, ny bibikiky, ny trondro, ny hazan-drano ny tena fihinany.
ireo mpihinana zavamaniry kosa indray a dia ireo zavamaniry anaty rano no tena hohaniny, ny aidrano zany a ary ny voankazo reny a dia tena hohaniny tokoa. Ireo sokadranomamy izay mihinana ny rehetra, arak'izany hoe mihinana ny rehetra zany dia hohaniny avokoa ny zavatra rehetra, na ny hohan'ny mpihinana nofim-biby zany na ny hohan'ny mpihinana zavamaniry. Ireo sokadranomasina ihany koa dia mihinana ireo izay rehetra azony hohanina any anaty ranomasina any, na aidrano io na trondro izay hitany any anaty ranomasina any. Tsy dia mifidy sakafo zany ny sokatra amin'ny ankapobeny. Andao indray ary ho fantaritsika hoe manahoana ny fampitomboan'ny sokatra taranaka. Arakaraka ny karazany, manatody ny sokatra ary mety miverimberina anatin'ny taona izany fanatodizana izany. Mampitombo taranaka ny lahy sy ny vavy, avy eo dia mankeny an-tanety ny ireny sokatra, manatody anaty tany na fasika. Marihana fa tsy mikotrika ny sokatra, fa rehefa tonga fotsiny ny fotoana dia mivoaka anatin'ny atodiny ireny sokatra kely ireny ary mamonjy ny toerana fonenany. Raha ny fotoana iainan'ny sokatra iray dia arakaraka ny karazany. Amin'ny ankapobeny ireo sokatra an-tanety dia maharitra hatrany amin'ny 50 taona any ho any. Ireo sokatra anaty rano kosa dia mety eo amin'ny 40 taona eo. Ny sokatra anaty ranomamy zany. Misy kosa ireo karazan-tsokatra tena goavana tokoa, goavana be zany, dia mety ahatratra hatrany amin'ny 5-70 taona ka hatramin'ny 590 taona ny fahavelomany. Mihoatra lavitra noho ny fahaveloman'ny olombelona amin'izao fotoana izao zany. Etỳ am-pamaranana ary dia tsara ny afantarantsika fa ny sokatra dia tsy manana sofina izay hita etỳ ivelany. Tsy midika akory zany hoe tsy mandre ny sokatra, fa ao anatiny ny azy ny sofiny, ao ambadiky ny masony no misy ny sofiny. Tsy misy nify ihany koa ny sokatra, fa manana vava miendrika lava maranitra toy ny bec izy, izay no ahafahany mihinana hatramin'ny nofim-biby. Izay no namoronan'Andriamanitra ny sokatra. Mahatalanjona tokoa ny zavaboarin'ny rehetra dia ny miendrika arak'izay ahasoa azy avokoa. Dia atreo indray ary ny fandaharana tsara ho fantatra tamin'ity androany ity. Jedidia Soanitra no ny farimbona nanomana izany manao, ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika, ametraka amin'ny mandra-pitafa indray ary. Ravon'oliva ambany ala. Nangoraka zao faoriny zao fany fobe fity kanaleoni nandao ni lapa teni dinateti tunga teo aminy azizi fireo sineti nandray kanaleni nandeni tati toeranka findray sauve anisani zani sauve anisani zani
nangorakazao fantrany zao fa ny fombola ty kanaleny nandeny ady itady lainany tonga teo aminy azy izy vireo sy ny sinandray kanaleny nandeny tady toerakafindray zaove anisany zany zaove anisany zany. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74. Nangorakazao fijaliany zao fa ny fotenaty kanaleny namony ainy oany lainany tonga teo aminy azy izy vireo sy nety nandray kanaleny nandeny tady toerakafindray move mba rariny zany move mba rariny zany move mba rariny zany move mba rariny zany AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana ny namanao risarandrenjatovy ihany no manatrika anao amin'ny alalan'ity onjam-peo malalantsika ity manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao enganehanao ka hotahin'Andriamanitra ary rehefa ho avy Jesosy Kristy ny amin'ny rahona lanitra dia anisan'ny olom-bonjena ianao fa tsy sanatria ho tavela eto amin'ity tany izay ho levona eto ity. Manasanao mba hanondrika ny loha hivavaka. Raha eo mankasitraka satria tafaona indray amin'ity namako ity ny tenako ary enganehanao anome azony famindra-po famelan-keloka ary ny fahasoavanao manana ambiampy arakotra anay ary satana zay efa resy mba tsy hanana hery sy fahefana aminay dia zay zavatra ho resana eto satria mahakasika ny teninao dia oka mba hilatsaka ao am-ponay zany tononoko noho ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Indray andro aho dia nahazo fanontaniana toy izao. Alao ange ho vakioko miadana tsara lay izy. Fanontaniana manitikitika kely fotsiny ty hoy le namana.
rehefa tsy sabotsy na lady ve ny andro de tsy mahazo fifalianao amin'ny tompo na koa hoe tsy mifantoka amin'ilay pahary sa sanatria tsy miaraka am' Jesosy fa mitondra ny tena samyrery eo amin'ny fiainana ka amin'ny andro tokana monja no atsiarovana azy. Zay le fanontaniana. Izy moa zany a SMS na ireny hafatra foy ireny zany no ny fampiresanay. De namaly azy aho. Rehefa avy nivavaka aho de namaly azy. De nomeko azy ny Tesalonianina 2:5-12. Tesalonianina 2:5-12. Mifaly mandrakariva. De nomeko azy koa ny Filipianina 4:4. Filipianina 4:4. Mifaly mandrakariva amin'ny tompo, hoy izaho indray mifaly. De namaly azy am'izay aho. Ny voalohany ny tena malaza azy am'ireo andinireo zany de ny hoe mifaly mandrakariva. Ilaina foana ny mifaly. Midika ho zava-dehibe ilay mandrakariva. Mbola mila zavaina indray ve zany? Zay no misoratako. Ny andro sy fotoana rehetra de azo ifaliana amin'Andriamanitra avokoa. Toy ny hoe niona isan'andro tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra isaky ny hariva. Genesis 3:7. Genesis 3:7. Azontsika an-tsaina tsara angamba? Fa zany feonany Adama sy Eva tamin'Andriamanitra isan-kariva tao amin'ny saedena zany de fifaliana safinonoka tena tsy hita zay ilazana azy. Namorona ny herinandro iray Andriamanitra misy 7 ny andro ao. Namorona izy nandritra ny andro 9 fa ny fafito kosa de nitsahatra izy. De voalaza fa tsy nitsahatra fotsiny fa notahiny io andro fafito. De manarak'izay no hamasininy. Zao manko mivolaza ny Baiboly. Genesis 2:2-7. Genesis 2:2-7. De vita ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fafito de vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary de nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitaha ny andro fafito sy nanamasina azy. Satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Tsy hoe reraka Andriamanitra de tsy maintsy nitsahatra izy. Tsy hoe reraka izy rehefa nitsahatra, fa nanome ohatra ho antsika mihitsy. Zany io Andriamanitra ivavahantsika io. Tsy hoe andro miavaka akory ny sabata, le andro fafito. Ka rehefa tonga zany andro sabata zany de manga ny lanitra, miova volomparasy ny masoandro, na mareo sitsioka ny vorona kely any anala, any an-tany hay sy ny isan-karazany ianao ka hoe mamelana avokoa ny voninkazo rehetra. Tsy izany. Tsy izany le izy. Tahaka ny andro 9 ihany. Tahaka n'ireo andro 9 namoronan'Andriamanitra ireo ihany ny andro fafito. Fa izao voalohany notahiny. Zay no nampiavaka azy. Eo zany no andro tsahan'ny fitahiana. Mandrotsaka amin'ny fitahiana mandritra ny andro sabata Jehova. Ka izay rehetra mitady fitahiana de tsy manao tsinotsinona ny sabata izy. Tsy manao tsinotsinona ny sabata izy. Aoka tsy eritreritra fitahiana ara-nofo fotsiny, fa ambon'io ihany koa ny fitahiana ara-panahy. De anaraka ho azy ny fitahiana ara-nofo. Satria ho Jesosy amintsika hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia hanampy ho anareo izany rehetrarehetra zany. Aza manao tahaka an'le ondrakondrafana ny vidy hena. Ny kadondraina no takiana meloa. Ny kado de ny ara-nofo. Ataovy aloha izay azahoana ny tena izy. Tadiavo aloha, katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Io sabata io ihany koa de miavaka satria faharoa no hamasininy. Raha tena mitady fahanamasinana amin'Andriamanitra marina n'olona de eo amin'io andro ihany izy no ahita fahanamasinana. De ny fahanamasinana araka an'Andriamanitra zany zay voalaza ao anaty Baiboly.
iny fanamasinana iny no entiny mandritra ny andro enina manaraka ndray dia tahaka n'le hoe misarza bateria zany sarzena ny bateria de lasa miasa rehefa tsy ampy kely indray ny sarza de miverina sarzena ny fahamasinana ihany koa de midika hoe fanokanana na fiavana fanavana io andro io no natokan'Andriamanitra ionana manokana aminy na vany manokana ho andro ray tsy maintsy hitadiavana azy io andro ko raha te ahita an'Andriamanitra mita te ahita an'Andriamanitra manamasina azy ny olona de eo amin'io andro sabata irery io ihany no andraisana an'izany fanamasinana avy amin'Andriamanitra zany ko anao ary aza manao tsinotsinona ny fitandremana ny sabatan'i Jehova fa raha teo masina ianao satria zay tsy manam-panomasinana de tsy hita an'Andriamanitra tsy ho voavonjy tsy ho any amin'ny fiainana mandrakizay tanterao ny fankamasinana n'io andro n'Andriamanitra io de ny andro sabata mario tsara fa tsy hoe rehefa teo ny andro fito de nomena fahefana i Adama sy Eva isafidy andro anankiray mba ionana am'le pahary ny andro rehetra de azo ionana aminy fa ilay mpamorona mihitsy kosa no nametraka hoe ny fafito no ahy atokany ho ahy hoy ny Exodosy 20:10 fa sabatany Jehova Andriamanitra ao ny andro fahafito hoy izy ao amin'ny Levitikosy 7:9-13 Levitikosy 7:9-13 tandremo ny sabatako mazava zay am Jehova io fa tsy ahy de toy izao koa voalaza ny Ezekiela 20:12 Ezekiela 20:12 ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehova no manamasina azy sabatako an Jehova io fa tsy antsika eo amin'ny andininy 13 izy de miteny hoe kanjo niodina tamiko tany enefitra ihany ny tanàn'Israely ka tsy nandeha araka ny didiko izy fa nanamavo ny fitsipiko zay mavelona n'olona rehetra manaraka izany ary nandoto de nandoto ny sabatako izy mario tsara le hoe ko an Jehova ny sabata no zany de tsy zontsika ny fidy andro ray tiantsika ho tendrena ho azy fa izy mihitsy nefa nanendry andro misy 420 ora ny voalaza eto de ny fafito zany efa fikasan'Andriamanitra trany amin'ny famoronana mihitsy ny anokanana andro ray ho azy tsy nomeny fahefana isafidy an'izany isika olombelona hoe iza amin'izy enina no mety amintsika iza ny tsy mety amintsika fa izy efa nanendry ity ny azo ovanareo ny Adama sy Eva zany tsy nanendry ianao koa tsy afaka hanendry ianao tsy afaka tsy vitan'izany fa rehefa tonga nofo teto ambony tany Jesosy ilay Jehova nanome ny sabata de nanana fazarana hitandrana ny sabata ary nandritra ny fotoana nitafiany an'le nofo amandra de nakao an-tempoly nakao am-piangonana izy ary fanao ny matetika no mandeha any am-piangonana zasy ianao de mpanaraka an Jesosy raha zay marina kristianina ontsika io mpanaradian Jesosy ane zany rehefa tonga ny andro sabata de mba aizy ianao inona ny ataonao inona no resahinao inona ny fazaranao mametra-panontaniana amin'ny tenanao ianao androaniny ary zay ny tena tsara mihitsy de nio ny tenanareo ianao vely anisan'ny manitsakitsaka ny sabatan'i Jehova sa mba manamasina azy manaraka ny diny Jesosy venao sa sanatria miborioka engane hitondra famperitreretana manao zay resaka nataontsika androany zay mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa indray hoeto amin'ity onjam-pety ny namanao ry Sara Andrianjatovo veloma tompoko
sary lanto nisitrako ry jeso ny hanaradianao nisitrako tompo ny ho tantananao nisatriko kristy ho ny hitoetra ny lanao ka ho isan'ireo mianatrao nisitrako ry jeso ny hanaradianao nisitrako tompo ny ho tantananao nisatriko kristy ho ny hitoetra ny lanao ka ho isan'ireo mianatrao omamelay re tompo manike kambadihovinao anye itena sy fanahie omamelay re tompo manike kambadihovinao anye itena sy fanahie ry jeso be fitiavana tanterao sitrakao fa sitrako ry jeso nisitrako ry jeso ny hompahanomponao nisitrako tompo ny handefitranony aminao nisatriko ny hijaly raha mitory miafatrao ka ho tohireo mianatrao omamelay re tompo manike kambadihovinao anye itena sy fanahie omamelay re tompo manike kambadihovinao anye itena sy fanahie ry jeso be fitiavana tanterao raha sitrakao fa sitrako ry jeso AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao nisitrako ry jeso ny hankalazanao nisitrako tompo ny hanao ny asanao nisatriko kristy ho ny handeho irakao ka ho tohireo mianatrao omamelay re tompo manike kambadihovinao anye itena sy fanahie si fanahi
fiainana tanterao raha sitrakao fa sitrako ry Jeso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao mimiaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Mikasika ny asaropady ny atido no horesantsika eto anio. Nahoana moa sika no miresaka an'izay namana mamiaja. Efa ny anarantsika teto fa metomboka ao amin'ny eritreritra ny toetra. Ary ny eritreritra kosa dia manana ny foibeny ao amin'ny saintsika ao ary ny taovan'ny saina dia ny atido. Izany zany dia manana ny toerany lehibe mihitsy eo anatin'izay hoe resaka fanabiazana izay famerenana ny endrika Andriamanitra very teo amintsika olombelona izay ny atido. Misy fifandraisany ny toetra, ny saina ary ny atido. Ary raha misy fahasimbana zany ny atido dia mihetraika any amin'ny saina izany ary mifara any amin'ny toetra. Zava-dehibe mihitsy arak'izany idiresaka mikasika ny atido ity. Ny zavatra anankiray izay tsy maintsy fantarintsika ihany koa dia izao, manana fahavalontsika dia ny devoly ary fantany tsara mihitsy ny amin'izay le hoe ny avy amin'ny atido dia misy fiantraikany eo amin'ny toetra. Hany ka izahano sombaina amin'ny fomba maro samihafa ny atido. Ataony amin'izany ohatra ny dona sy ny ratra, vokatry ny loza samihafa, loza mpiarakodia, fianjerana sy ny sisa. Ampiasaina ihany koa ny poizina izay ampidirina amin'ny atido toy ny nikotina izay fantatsika avy amin'ny sigara. Ampiasaina ihany koa ny alikaola avy amin'ny zava-pisotro mamamo izay sotrotsika. Toy izany koa ireo zava-mahadomelina maro samihafa fantatsika. Ankoatran'io fifandraisan'ny atido sy ny toetra io namana mamiaja dia misy antony lehibe anankiray hafa koa maharomitra ny fahavalo ary tia ny anampitehina ny atido. Ka aoka tsaroantsika mandrakariva ary fa ny ozatra izay mampitohy ny atido amin'ny tenantsika ihany no hany faritra izay ahafahantsika mifandray amin'ny lanitra na ahafahan'ny fanahy masina miasa ao amin'ny tenantsika. Izany hoe amin'ny alalan'ny atido no ahafahan'Andriamanitra mifandray mivatana amin'ny vatantsika manontolo. Ny hevitra izany dia izao, raha simba zany ny atido dia misy fahatapahana zany ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary ho sarotra ny andraisana zavatra ara-panahy izay fototry ny fombiazana ao anatin'ity fanabiazana ity. Mazava amintsika ary arak'izay fa tokony ho saro-piaro mafy zany tsika ny amin'ny atidoantsika sy ny androzanantsika. Tsy tsara izy io raha voadondona na voakitikitika matetika, ary izay indrindra mihitsy no nanaovan'ilay mpamorona azy fiarovana ara-boajanahary. Jeronike ny lohe napitrany amin'ny toerana avo azo antoka izy eo amin'ny faratampony tenantsika, ary napiriminy ao anaty boaty taolana izay manarona azy tsara. Eo anelanelan'ny atido sy ny karana indray dia nasiany hoditra 3 mifanosona, ary eo anelanelan'ny 2 amin'izy ireo dia nasiana ranon-javatra manalefaka ny dona raha sendra misy izany. Ny karana indray dia mbola ny finosony hodidoa matevina ary nosaronana volo. Izany no fiarovana ara-batana nataon'Andriamanitra ho an'ny lohantsika, ary mbola nampiany fiarovana hafa koa izany. Nomeny hery manokana izy io hany ka na mampiasa saina mafy asika dia tsy ampafiry ny heriny akory no laniny. Mahagaga ny famoronan'Andriamanitra antsika namana hiaja. Ary akoatran'izay dia izao ny faratampony fiarovana nomen'Andriamanitra ny ho atidoantsika io dia ny tsy fahafahaniza mihitsy ahafantatra ny eritreritra
ao anatin'ny ati-dohantsika eo afa-tsy sika tompony ihany sy izy mpaborona azy. Amin'izao fotoana izao dia misy ezaka betsaka mihitsy ataon'ny manampahaizana amin'ny lafin'ny teknôlôjia izay efa mandroso amin'izao fotoana izao hamantatra izay ao anatin'ny ati-dohan'ny olona fa dia tsy tafavoaka mihitsy izay lafin'izay. Nanao ny anjaran-drehetra irovana nyity tova sarobidy dia sarobidy nefa saropady dia saropady ity ilay raintsika izay namorona antsika. Inona kosa izany no anjarantsika ao anatin'izay? Ny anjarantsika dia tsotra ny mitandrina anio ati-dohantsika io. Ka ny fitandremana voalohany dia ny mampianatra ny zanantsika, ny ankizy, ny tanora tsy andondona ny lohany amin'ny zavatra. Hitantsika izao ny asaropady ny lohantsika io. Tsara ny mandondona ny zany na dia efa eo aza ireo fiarovana tena tsy misy toazo nataon'Andriamanitra amin'izany loha izany. Tahaka izany ihany koa rehefa milalao sika, indrindra fa itsika ankizy ary itsika ray aman-dreny dia entanina mba hampianatra ny zanantsika amin'izay ohatra hoe milalao kitolotolon'ireny dia tsy tsara raha kapokapoka amin'ny tany na amin'ny hazo na amin'ny namana ny loha. Izany misy ankizy manana fahazarana mampiady loha izay. Tsy atao mihitsy ihany koa ny mifampikasikasika ny faritry ny loha. Raha mitaingina moto ohatra dia anaovana tsara ny satroby izany hoe ilay kasika iny izany mba voahoary ny ati-doha raha sendra misy fianjairana tsy ampoziny. Mazava azy koa araka izany fa isika ray aman-dreny dia tokony fady mihitsy ny kapoka ny zaza eny amin'ny loha na melaka akory aza eo amin'ny takolaka satria misy fiantraikany avy hatrany eny amin'ny ati-doha izany. Ny fitandremana manaraka izay tokony ho arahantsika tsara dia ny fanidinan'ireo varavarana fidirana ho any misaina na ny ati-doha. Misy varavarana tokoa mantsy izay azo hitsofohana ho any anatin'ny ati-dohantsika any ary izy ireo no ampidirin'ilay ratsy ny hafetseny hanapotena antsika manontolo. Azo tanysaina ireo varavarana ireo, misy 7 izy ireo dia ny varavarana sofina izany, ny varavarana maso, ny varavarana orona, ny varavarana vava, ny varavarana vavony, ny varavarana hoditra dia ny varavarana fo. Ireo le varavarana 7. Ny antony dia izao, miditra amin'ireo izy ma hanimbany mivantana ny ati-dohantsika na handrerahany ny ati-dohantsika na handotony ny ati-dohantsika na anatsofoa ny eritreritra ratsy maloto izay hiteraka toetra ratsy eo amintsika amin'ny farany. Ary ao an-damosin'ireo varavarana 7 ireo ilay fahavalo izany no mitapify amin'ny fotoana rehetra, miandry fotsiny hoe amin'ny fotoana tahaka n'inona ny voany ity mba hoah. Rehefa mivoa izany ireo varavaran'ireo dia tokony ho voaitsika ho amin'ny tsara, manatsafidy nefa tsika ny hamoa izany ho amin'ny ratsy ary dia miandry eo foana Satana mba anatsofoana zavatra ratsy. Ka ny ilayntsika izany dia ny manidy tsara amin'ny fanalahidy ireo varavaran'ireo. Ary amin'ny manaraka moa dia mbola hojerentsika tsirairay ireo namana maniatsa fa dia tapitra sahady ihany koa ny fotoanantsika teto manao mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ary. Antokopihira, imprimerie adventiste. Uma
radio feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Miaraba sady manasinao hiaran-dalina ny tenin'Andriamanitra ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Ho fitiantsika anio ny lohevitra anodiny itsika tao anatin'ny andro vitsivitsy manao hoe ny firenena rehetra. Tadidinao ve ny andinin'ny fototra nataontsika etsenjery? Daniela 7:7. Andeha raha antsika manonona zany. Daniela 7:7. Ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompon'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rava. Nisongadina tamin'izao fianarantsika izao fa namerina ny fahadisoany zanak'Israely fa izay ny fiangonana kristianina hatrany am-piandohany. Nitady mpanjaka ny zanak'Israely ary nitoko tamin'ny Emperora Constantin izay mody ny ovafo ny fiangonana kristianina. Mitantara ny fizotra ny fiemorana teo amin'ny fiangonana ilay mpanoratra kristianina Ellen White ao amin'ny bokiny Hery Mifanandrina takila fa 720. Hoy izy, tsy kelikely, miafina ary mangina aloha, vao mivelatra kokoa, arakaraka ny ananany hery sy mpanohana no anoizan'ity zava-miafiny tsy fankatoavan-dalàna ity ny asa fampivoliana ataony. Mila tsy ho tsapakory ny nisokoan'ny fomba mpanohy jentilisa tao amin'ny fiangonana kristianina. Ny foronana havana sy fanatona amin'izao tontolo izao dia nandamoka nandritra ny fotoana fohy noho ny fivaivai ny faninjehana ny aretan'ny fiangonana avy tamin'ny fanompoan-tsampy. Nefa raha vao niato ny faninjehana ary nahazo lalana hiditra tany Androva sy tany amin'ny lapan'ny mpanjaka ny fivavahana kristianina dia notakalozan'ny fiangonana ny rendrarendra sy ny avinavin''ireo mpisorona mpanompo sampy ny fahatsorana sy ny fanitretenan'i Kristy sy ireo apôstôly ary koa ny fitakian'ny tenin'Andriamanitra tamin'ireo fampianarana sy lovatsofon'olombelona. Ny saritsary mpivampon'i Constantin teo amin'ny fiandohan'ny taon 104 dia niteraka fifaliam-be
ary niditra tao amin'ny fiangonana zao tontolo zao nitafiny endriky ny fahamarinana. Hatramin'izay dia mandroso aingana ny asan'ny fahalotoana. Nanjary mpandresy ny fanompohitsampy izay toy ny resy. Ny fehny fiangonana ny toetsaina, ny fotokeviny, ny fomba mpivavahany sy ny finonom-pony dia tafaray tamin'ny finoana sy ny fanompo-mpivavahan'ireo izay milaza ho mpanaradian'i Kristy. Andio faranantsika amin'reto hevitra ho saintsainy reto izao fiarah-mianatra izao. Nijaly sy nahatsiaro very ny zanak'Israely rehefa nalain'ny Babilonianina ho andevo. Nasain'Andriamanitra ny alan'ny Kaldea, izany hoe Babilônia Abrahama, mba hamorona firenena dia ny firenena Israely. Anio ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra eto an-tany no asa nampanaovana ny zanak'Israely. Ankehitriny anefa dia avelan'Andriamanitra hoentin'ny Babilonianina migadra vy ny zanak'Israely. Raha mbola babo-tany Babilônia izy ireo, dia nasehoan'Andriamanitra azy ny ona samihafa ny toe-javatra raha niaino azy izy ireo. Nanolotra ny fiainany tamin'i Jesosy ny mpanjaka Nebukadnezara ao amin'ny Daniela 4. Tamin'ny fataperan'ny fotoanany zanak'Israely tany Babilônia dia nampiasa ny Kirosy, mpanjaka Persiana Andriamanitra, ho tandindo ny mpanavitra. Nafahan'ny Kirosy avy tany Babilônia ny vahoaka an'Andriamanitra ary naveriny tany amin'ny tany nampanantenaina. Tsy jiosy akory Kirosy, nofidian'Andriamanitra izy mba hanehoany drafiny amonjenany mpanota. Mampiariary amintsika izany fa tiany olona rehetra ho vonjena sy hiara-miasa aminy Andriamanitra. Mpiara-mianatra namana, tsy monina ao Babilônia isika, nefa manahoana ny fatra ny toetsaina Babilôniana ao anatintsika? Aoka isika samy hamantatra ny tenantsika ary hitady vahaolana. Tsy misy afa-tsy ny fampandrosoana n'ilay malemy fanahy sady tsy miavonam-po-ampontsika no vahaolana. Tsy izy izany fa Jesosy. Hiara hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny fitiavanao ny taranak'olombelona rehetra, na dia efa semba amin'ny fahotana azy zahay. Tario amin'ny alalan'ny fanahinao izay hiverina aminao, handray ny famonjena tolotrao amin'ny alalan'i Jesosy, hanaisotra ny fahotana atao anatinay ary ho tonga fahazavana hitaona olona maro eo aminao. Ampio izay hifikitra aminao na dia hikoro azy izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay andrasanay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Isaorana ny raintsika ny an-danitra no ny tombonandro nomeny antsika na azaontsika nianatra ny teny. Isaorana koa ianao no ny faharetanao. Manantena-mbola ho tafaona aminao amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'ny tompo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR